zay zany fa dia afaka miatrika ny fialan-tsasatra ireo ankizy avy nanala ny fanadinam-panjakana CEP miandry ny vokany izay fantatra fa tsy ho ela ihany koa dia ivoaka izay vokam-panadinana izay. Lafim-baovao mahakasika ny fanabeazana ihany fa ny tontolon'ny fampianarana ambony toy ny fitokonan'ireo mpianatra tetsy anivon'ny UNS Ampefloa maraina teo. Milaza moa izy ireo fa tsy hanatsahatra izay hetsika fitakiana izay raha tsy mahazo valiny mahafa-po dia ny anenana ny sarany ara-pedagojika ho ray hetsy ariary ho an'ny master 1 sy ny master 2 zany na dia nisy azan'ny fionana teo amin'ny tompona andraikitra tamin'ity andro androanty. Raha nandoro-kodiarana sy nivoaka ny sekoly ireo mpianatra tetsy amin'ny UNS Ampefloa Maly dia mbola nanohy ny fitokonana izy ireo androany. Tsy hijanona ny fitokonana sy ny fitakiana izy ireo raha tsy misy ny valiny mahafa-po avy amin'ny tompona andraikitra dia nidinany ny droit pédagogique ho ray hetsy ariary. Izy ity fitakiana mitohy foana mandra-pahazoana valy tena mahafa-po ao anatin'izay. Nisy ihany ny fampiresana tamin'ny tompona andraikitra androany izay ampiatsona ny filan-kevi-pitantanana ny sekoly rapitso. Ny dikan'izany mazava loatra ny fitakiana mbola mitohy rapitso amin'ny heriny hafa andrasana eo ny tompona andraikitra rapitso zany hoe inona fehi-kevitra mivoaka avy ao fa rehefa tsy mahafa-po ny mpianatra ny fehi-kevitra mivoaka avy ao dia mazava loatra tsy maintsy mbola mitohy ny fitakiana anatin'izay. Ny mahafa-po ny mpianatra dia tsisy afa-tsy ny fanenana ny sara ara-pedagojika takatra ny fahefa-mividin'ny mpianatra sy ny fahefa-manefa ny mpianatra. Raha ny tena marina ao anatin'izay manodidina ny ray hetsy ariary na 100,000 ariary mizaka ny mpianatra fahefa-mividin'ny mpianatra zany anatin'ny grade M. Nisy androany ny fionan'ireo mpianatra niaraka tamin'ny taleny sekoly etsakilany izy koa rahampitso ny fivoriana maika iarahana mpikambana amin'ny filan-kevitry ny sekoly miaraka amin'ny filohan'ny université Antananarivo hijery vahaolana malina ny fitakian'ireo mpianatra. Ireo le frais pédagogique ireo zany dia hitanareo hatramin'ny idirana tamin'ny système LMD dia mila fitaovana. Taloha raha mpianatra tsy dia mila loatra n'izany vidéo projecteur, tsy mila n'izany na micro ny mpianatra be da be misy ny tronc commun izay mbola tsy misy teto amin'ny UNS moa zany raha tsy nirafitra LMD. Ka raha hoe raha amin'izany rafitra ny LMD zany zany dia mipaky fitaovana raitra ary indrindrindrindra koa raha hoe ny tanjona dia ny kalitao fampianarana dia ao anatin'izay zay fitaovana rehetra zany ao zany vidéo projecteur, misy ny micro, misy ny ordinateur, ny salle de classe tokony ho sahazan'izany. Raha tsy ahivina dia efatra alina sy roa hetsy ny droit pédagogique ho an'ny mpianatra ao amin'ny master 1 ary efatra hetsy ariary kosa ho an'ireo amin'ny mpianatra master 2. Ary nanomboka tamin'ny fampiarana ny rafitra LMD no nisiny ny fandoavana izany. Entina hanatsarana ny fitaovana ifanaraka amin'ny fenitra takiany ny rafitra LMD hatrany raha ny fanazavana.